mianatra eo tongotrao. Faly-miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe an'ity alarobia ity. Lohandirantsika ny amin'ny lesona an'io nefa dia vavaksika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola vempisaoranao izay satria mbola nomenao an'izao fotoana manokana izao indray fany aman-dreny teninao. Mangataka aminao izay mba amelanao ny fahadisoana sy ny heloka satria mpanota ondritrihanao izay. Tompo, ambileo zava-tsoa anatinay. Mba ho hitantaratra any amin'ny fiainana havanandro fa zanakao tokoa izay. Eo toriteny velona tokoa ny fiainanay. Aoka izay tsy hanala-baraka anao fa hitory ny teny mamy izay avy aminao. Tonoina sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe Andriamanitra manenina. Fanontaniana apetrako aminao mety manenina ve Andriamanitra? Raha eny dia inona ny hevitra zany? Efa hitantsika nefa fa tsy miovaova ny toetran'Andriamanitra. Misy andalatsoratra masina sasany anefa milaza fa manenina Andriamanitra. Farafahakeliny ho an'ny olombelona ny fanenenana dia mifono fanekena ny ratsy natao manko. Dia ahoana ary no mahatonga ny toko sy ny andininy sasany ao amin'ny Baiboly izay milaza fa manenina Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy toko fa 2:30 ohatra. Misy toko sy andinina ao anatin'ireo sany amin'ny hafa ihany koa dia milaza fa manenina any amin'ny famaizan'Andriamanitra rehefa mibebaka na mifono amin'ny vahoakany. Mampanantena izy fa raha miala amin'ny lalan-dratsiny ny olona dia tsy hahatratra ny loza izay efa nomaniny hamelezana azy ireo. Lohahevitra anankiray fahita ao amin'ny soratra masina ny fanafoanan'Andriamanitra ny loza saika hamelezan'ny olona rehefa mibebaka izy ireo. Manambara mazava an'ireo toko sy andinin'ireo fa tsy olona izy ka hanenina, ary koa Andriamanitra tsy mba olona ka handaingana, zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efaina izy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny? Ny famakinan'ireo toko sy andinin'ireo miaraka amin'ny andalatsoratra hafa dia tena mandiso ny fiheverana. Fa tsy manenina na ovinan'Andriamanitra. Zao kosa ny tiana ambara nefa tsy manenina tahaka ny fanenenan'ny olombelona Andriamanitra. Azony mandrakariva ny teny fikasany ary raha miova arakaraka ny fibebahan'ny olombelona ny lalany dia ataony araka ny fahatsarany sy ny teny mandrakariva izany. Manenina noho ny loza saika hamelezana ny olona Andriamanitra rehefa mibebaka izy ireo. Izany dia noho ny fahatsarany sy ny fahamarinany ary ny fitiavana sy ny famindram-pony. Raha fitiana izany lesonantsika androany dia tsaro fa tsy miova tokoa Andriamanitra. Ary nefa Andriamanitra azy dia tsy mitovy amin'ny fomba fitepy na ny fihetsem-po izay ananantsika. Fa raha milaza ny soratra masina hoe nanenina dia tsy araky ny fanenenan'ny olombelona ka hoe nanao ratsy, kanefa kosa dia manambara izany ny fahatsarany sy ny fahamarinana sy ny fitiavana sy ny famindram-pony izay te hamela antsika mandrakariva. Ny fahotanitsika no tsy tiany fa tsy isika. Ny fahotantsika no mampanalavitra antsika aminy fa tsy isika no tsy tiany na halany. Engany mba ho tsapantsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra antsika ka tonga antsika hankahalan'ny ratsy. Amen. Ry Andriamanitra tianay ho misaotra anao manazava izany tokoa eo amin'ny fiainanay. Dia aoka ho tsapanay mandrakariva fa raibe fitiavana tokoa ianao ary ampianaro izay hankahalan'ny ratsy indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra iainanay izao izay manjaka ny faharatsiana amin'ny tontolo misy anay. Izay kosa aoka hijoro mandrakariva ny fahamarinana aminao satria efa zanakao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.